Mbola eo am'izay vaovao zay dia ankoatra ny mpikambanao anatin'ny anteny Merandoly tonga niatrika ny fivoriana tetsy Anosikely ihany koa tamin'ity androany ity ny foloan'ny andrim-panjakana hafa nisy ihany koa ny foloan'ny anteny Merandoly teo aloha ary mpikambanao anatin'ny gouvernement manana ny ambarany izy ireo mikasika ny fametrahana ny mpikambana ao anivon'ity anteny Merandoly ity. Miroso atsara zany ny fipetrahan'ny andrim-panjakana tsirairay eto. Faharoa eo amin'ny lafiny fahamarinana toeran'ny fitondram-panjakana izay misy dia ilaina ihany koa amin'ilay hoe équilibre des pouvoirs. Misy ny anteny Meram-pirenena, misy anteny Merandoly, io moa zany misy andraikitra izay hitohizana nefa misy ihany koa zavatra izay miavaka ho an'ny andrim-panjakana tsirairay. Dia io aza samy mampanao lalàna zareo ato zany dia nisy antena miaraka ilay vaovaka tsy tsara-pahefana. Ka zava-dehibe tokoa zany ka eo anatrehan'izany dia mino fa manampy eo amin'ny fandiniana sy famakakana ny lalàna alohany andraisan'ny fanapahan-kevitra. Ka zava-dehibe ilay izy dia arapaina zany tsika fa tapajorista. Feno zany zao ny parlemanta dia mihevitra sika fanantena mba hitony am'izay ngamba ara-politika. Zay fitonena ara-politika zay dia tadiavana satria tsisy mpamatsy vola iara-iasa amin'olona mikorotana. Tsisy inoty investisseur ho tonga ka mikorotana firenena ka dia fanantena sika fa lamina am'izay tandrim-panjakana ary nahafantatry Madagasikara ireo mpanao politika sika. Zava-dehibe midandany sy firenena zany no anampamatsangana indray ny ankamera izy efa ela no fiantona azy. Ny faharoa dia araka fantatsika zany efa mitsangana loatra ireo fanjakana rehetra entina fasy firenena ka dia mila fa tena mosika amin'ny tena hoe fampandrosoana zay mba resaka filavany atrana am'izay fa osan'ny tena fampandrosoana ary tena firenena tanarana zay ity firenetsika. Raso zay rary fahombiazana satria ny tena moa teto dia misolo sady sokoraka eo na zany dia aleo alasa mitondravy ny firenena zay mo tadiavintsika dia tena tadiavina izy efa laza azy teo dia fampandrosoana firenena indrindra ireo vahoaka mandinika.